Atolotro ao antsika mandritra ity herinandro ity ny fizarana faharoa sady farany amin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe 12 Desambra. Nosoratany Laira Kotoarsoa. olalaovin'ny talenta miory miaraka amin'ny Daniel. Laira Kotoarsoa. Tahinana Antenaina ary Axel. nandray feo Roberto. nandrindra la teknika Ramsita Tanta. nanantotoso Axel. 12 Desambra. Anio no andro fahavalo. Fahahoana zao e? Fahahoana ty zao? Bosa, aiza ianao zany e? Tena tsy haiko letsy hoe aiza zany a? Ary lamba aiza? Ka fiaonao fotsiny nge bosa no haingo fa tsy hitako ianao e. Fa ny andro ve no maizana sa ialany mainty e? Tena metsika mihitsy ny mainty ry bosa. Samba ve ary reto a? Ka mazah koa aza tsy mahita ninona ne? zao tontolo zao mihitsy ny maizina e takona ny masoandro sy ny volana. Tena matahotra le sarofidy a. Fa aiza lahy zany e? Tsy fantatro e. Bosa, nga tsy misy telefona any aminareo any fa tena tsy laitro zao a. Sisy e, tsy misy. Andao na mifampitsapatsapa so afaka mifanakaiky ihany. Andriamanitra! loza reto fa tena torany onja. Fa inona koa io oatra ny afo be eny amin'ny abakabaka io e? Zay fa nazava-kely. Ay, to sarina dragona ngeza be tazany eny amin'ny lanitra sady miendrika afo le izy e. Fa inona le tio dinosaure be ny an-tanitr'io be loha? De tsy haiko rery bosa fa andao aloha velomy be vokatorany io a. kosikosio ny tana ry reto a. Ionja ho a. Ionja. Fa aiza zany? Velona ihany ny vadiko marina. Avy io fionika ianao aingana. Fa nofy ary ve zao zavatra hiainantsika zao e? andao reto iala teto dia mamonjy tanàna. Ka tanàna aiza nefa e? Tsika ne aty anaty alabe. Aleo aloha hitady misondayako ambadika ao a. Kay mahay aho e. Kay mahay a. Fa ahoana bosa? Kay vo mandingana roa metatra ve rehetra dia toy ny misy vainafo be zany le ty. Zany ve? Izy de tsy hetsika eto ve zany tsika e? mila mitady hevitra fa sao fahateto ka. Andraso hoe ay tato aposiko tatoka ny telefonako ho avitra ihany tsika. Ty e tena tsy misy réseau na bitiny kely aza. Olty fa to miova sarina sahafa vy le soratra hoe aucun service. Olty efa ho adiny iray ve namitsika miteto kanefa dia tsy mbola misy zavatra miova ihany. Raha fotsy be verolona sika zao ka miandry izay gadonany sisa e. Manantena ny rariny eto. Dia inona zany zao nataotsika? tena mivavary reto a. Fangahy lamba may an'izany e. Angah moa misy an'izay mahay sy tsy mahay intsony eto ry bosa fa atao daholo izay mety a. Dia inona ny fika lesy ry benja? Ho fahatonao neto any isika e. Sao mba misy zavatra ain'ilay ihany fa nareo manko nandala momba ny siansy fizika. Zao e rehefa tena nandinika azy zareo a. Dia manjaka eto tany ireo extraterrestre mizora sy fotoana zao. fa eran'izao tontolo izao zany so zava-mitrango izao fa tsy eto amintsika ihany. Mazava ho azy. Dia inona zany no afaka nanoerana an'izany? Misy fotoana ireo matory tahaka ny olona ihany e. Dia amin'iny fotoana iny dia oviana siansy ry ity. mba ho eo teo ny finday ambosy iny azafady. Ino lesy a? Io 23h70 zao ny ato. Efa modifie hatrany amin'ny fohy be mihitsy ny zavatra etsy e.
Fa iny zany reto Ientsiko andrekaiko oay le aza robobaka be reto tamin'ny manatiny reto andriamanitra ka andre bosy fa tratra ny sika tena azony ahy reto zaasa voarainy onja vonjy le sebenja ny kilotiko voarainy andolo itsokatsika dia avy eo mitadevitra fa mafy be ty satry eto angehtsika ary madama bata hoan'le survelo fa mandeha fotoana mialatsiny aloha ary madama fa zay mahasoa anao andao aty ny lalana aleo aloha mijanona kely eto fa tena valaka eo aloloha kely eo izy mety eo dia ahoana reny lasa ny andreny ry benja aza manafa tsy maninona koa reny tsy mamon'olo reo tena marina ve zany ry benja mia mafomba niny fadikina ange ahy maninona zany ho are fa inona ty tena tsy mampinona amity zavatra iainantsika tika raha tafavoaka amin'izao ka mitantara amin'ny olona dia lazainy famifoka bozaka angamba tsy tsika ariry nefa fa ny olon-drehetra maneran'izao tontolo izao mihitsy any ely miaina an'izao zavatra hitantsika izao na ny ana taminarivo koa ve na ny adobay aza fa inona ny antony ry benja satria tia anjaka tanteraka amin'ny zanak'olombelona reo mponina avy any amin'ny planeta hafa reo izay marimarina kokoa dia ito mivokatra ito ry zareo dia ny manam-pahaizantsika nefa nge efa mahay be raha ny amin'iny resaka indray aloha dia reso amin'ny betsika efa lavitra be ny azany ny fandrosoana hay bezesta fotsiny izany reo manam-pahaizan'ireo tsy hoe bezesta fotsiny ankizy fa ny adony tsy mitovy fanamboarin'andriamanitra koa ve zany reo zavaboarin'andriamanitra tokoa reo saingy toa antsika ihany koa misy ny tsara saina sy ny ratsy fanahy na tsy te hino an'ilay zavatra lazainy laza lesy dia toa resy lahatra ihany satria miaina anatin'izao tsy hoe nofo sa fahatoranana sa fahafatezan'izao fa hono miarery ve sa ny anareo koa mba manao an'izany ny sofa maninona ki ohatra ny tsy normal fa manakoako izany ka ny anako ary sahala amin'izanyko ny anao indray nefa maheno tsara ny antsika telo ny tsy mahagaga mbola ambony kokoa ny vibration par rapport amin'ny antsika tsy mitovy ny energie satria ionja be voka dia tsy ho resin'ireo velively mihitsy fa sy zaza teraka ato ato ane dia zanako ny mazava avokoa ka manana fréquence ambony be fa inona daholo ary zany lazain'le ty zany dia mahery be zany ty zaza atao kiboko ty raha zany indry ionja dia inona ny tokony atao dia ahoana bosa raha mety lesika aza tsonana izany bosibosy izany tsony aloha fa tena mafy ty addia dia iza no tsonanao ka raha fatro ny tena anarako dia izay tsonana raikitra ary fa ahoana aloha ny fandinianao an'ity tantara ity tena enjakenjana na izao zavatra hita amin'ny masonao izao aza ve reo mandehandeha ireo zany le extraterrestre aminy ie tena reo
Sady jereo anefa tena betsaka e. Zany rangaty hoe ihany fisika migahatra ato anaty fitaratra be kanefa tsy hisevitra ity ny tena mahagaga. Efa avolenta be ny teknôlôjia amin'izao rafidy e. Hita ho e. Bouton iray fotsiny tsindrin'ireo dia afaka manao an'izay tiany izy. Ohatray, fa tsy le fiaranay ve rangaty itsy? Ay zany? Itsy amin'ny Sorom-bato itsy e. Andraso hoe 32-12 laharana io. Ka na dia tamin'io izay le mibahana anareo iny e. Ary teto amin'ny party teto ihany anie zany nareo teo e. Avokisika rafatro a. Fa ahoana? Reny misy olona. Tokoa, sady lasy vavy izy zany a. Fakaty koa angamba fa to Ohatray, to idiary. Diary iza? Olo tia ny benja taloha io e. Saingy namadika azy. Io bandy io zany le nampirafesany amin'ny benja mazava ho azy. Sahala amin'ny efa hitako niny edary zany e. Na izako ho aza. Iza moa? Oay, tena io le bandy nikaroanay fidy a. Ioko, le rio mihitsy le ray resy tao taminay teo fianaratsoa. Nisotro ny lela-be rahafafa. Io no aton'izao zavatra rehetra zao ka. Efa mihamahita marina nge-tsika fa miandro mpanafitra sisy e. Hita ho a. Natolotra antsika teo ny fizarana faharoa sady farany tamin'ilay tantara mitondra ny lohateny hoe 12 Desambra. Nosoratany Laira Kotoarsoa, nololaoviny Talenta, Mioge niaraka tamin'ny Daniel, Laira Kotoarsoa, Tahina Nantenaina ary Axel. Nandray feo Roberto, nandrindra la teknika Ramseta Tanta, Nanantotoso Axel. 12 Desambra. Mbola hitohy